Ny vadika ary nanaratsy andravalomana androany mamy Rakotoarivelo izay nanompo azy nandritra ny taona maro. Nanambary izy androany ary fa mbola mihevitra ny tenany ho filoha ihany marika Ravalomanana amin'izao fotoana izao ka manao izay tiany atao sy misy eo eny amasom-bahoaka mieboebo ary manahirana miasa amin'ity filoha teo aloha izay mpanorona ny orinasa Tico ity ho ihatrany mamy Rakotoarivelo noho ny tsy fahazahoana Rakotoarivelo ny seza moa no antony izao fanakianana ataon'izao sy ny alahelo tamin'ny Ravalomanana tamin'ny filazana fa tsy dia salama saina loatra i mamy Rakotoarivelo no fantatra fa antony nanatanterahany izao valandresaka ho an'ny mpanao gazety izao. Tao anatin'ny valandresaka nataony mamy Rakotoarivelo no nahafantarana ary fa anisan'ny tokony irotsaka ho fidiana be ny tanàna ny tenany saingy rehefa tonga marika Ravalomanana dia ny vadiny no narotsany. Raha antsika aloha ny fanampanazavana izay nentina Andriamatoa mamy Rakotoarivelo nandritra izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay. Zany rehetrarehetra zany mahatonga amin'teny hoe ohatrany hoe tsy manahirana be le fomba fiaraha-miasa amin'Andriamatoa marika Ravalomanana amin'ny tenako zany izy no ray aman-dreny nanorina ny Tico Madagasikara fa na dia izany azy tokony mba antoko demokratika ny Tico Madagasikara fa tsy hoe atokon'olona anankiray. Zany hoe mba ifampizarana ny hevitra fa tsy didy jadona didiko fe lehibe. Za tsy d'accord amin'izay zavatra izay zay le nataoko hoe mba misy ny éthique politika, misy ny éthique morale ka dia no zany rehetrarehetra zany sy ny zavatra madinidinika fanenjehana nefa ny fantatra fa tsy mitombona nefa ikenin'ny filoha Ravalomanana ihany hoe elahony ny anormal elahony zao elahony zao hoe dia mba tsy hitenenana hoe esoriny mamy Rakotoarivelo. Tsy mifampiresaka intsony ary tapaka ny fihavanana eo amin'ny rotonto zany hoe ny mpanompo sy ny tompona izany na ireo kaikandra Ravalomanana rehetra aza dia nokianina Andriamatoa mamy Rakotoarivelo koa tamin'ity androany ity fa misolelaka amin'ny filoha teo aloha fotsiny ihany antony mahatonga azy ny manantanteraka izay fieboebona izay nokian'ny Rakotoarivelo ihany koa moa ny filoha ankehitriny fa tsy mandray andraikitra manoloana ny loza mitatao amin'ireo sarambabay-bahoaka. Fanampanazavana nseho reny nikeretany atsimo dia nisolifatra nga Andry Rajoelina tezitra be Andriamatoa Rajaonarimampianina hoe maninona no dépassen'ny débat ty ka zay le tsy fihazana politika na ny Tico Madagasikara ary tsy nanao ninona tany atsimo nefa fantatra mahazo an'le vahoaka malagasy dia aveo va mifampitady hoe ihany ny diso na izany na ny diso na ihany na ny diso. Vokatry ny toetra izay asehon'ny filoha teo aloha zany dia mizarazara be ny ihany ny antoko tim amin'izao fotoana izao.